7 novembre, dimanche de la section des jeunes de l'Église. Wamnarure Janin Fasovan Jesus Christitu signifitia vanangemanj al nifirasan nifanaimas. Amen. Levons-nous et louons ensemble le Seigneur en lisant le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Chantons ensemble le cantique FFPM 12, strophe 1 et 2. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons gloire pour ce temps de culte que tu nous accordes. Nous te remercions de nous avoir réunis dans ton Église. Ouvre nos cœurs, car nous sommes prêts à recevoir ta parole, notre pain de ce jour, et fais descendre ton Esprit Saint. C'est en ton nom que nous prions, Jésus-Christ. Amen. Inuti kanisida punandamanch. Mifali madakariv, Ivavala landav, Misora nanjamancha amnizavata reet. Faizan musita kanjamanch, Atonaru tafarayam ni Christi Jesu. Azavnuna ni asan fanamasan, Azatautintin ante natonaru, Pilaza afacha, Avam nanjamanch, Diniu ni zavadeet, Ka ta ni zaitsar, Alafir daura ni zavajats, Isan karazan san. Confessons humblement nos péchés. Prions. Seigneur Dieu, nous reconnaissons que nous ne respectons pas tous les jours ni tes commandements, ni ta volonté, et ni le plan que tu as formé pour notre vie. Nous ne te sommes pas fidèles car nous continuons à adorer les choses de ce monde.
Alors nous te demandons pardon pour cela. Nous revenons à toi, Seigneur, car nous voudrions suivre ton chemin et ne faire que de toi notre priorité dans notre vie. Amen. Asna Mamilailka Isanan, strophe 1 et 2. Iavana malala, eno io ampitsanganana karaha sy ny teny famelan'ny keloka tolotsy Jesosy Kristy. Hoy ny Tompo, fanaty findray ala sy ny tendrombohitra ao anaty ozongozona azy ny avoana. Dia tsy ala aminao ny fitiavako, ary tsy ozongozona ny fanekempihavanako, mikejy ny ampiantan'ny mpianaritra anao. Izaho Tompo, mpamindra fo aminao no milaza izany. Ataontsika ny hera FF3, Jesova ty fihizoro, strophe 1 et 2.
Nata wanem nyavunjida wanandemanch. Vous pouvez vous asseoir. Nous arrivons au moment des lectures bibliques que nous allons introduire par le chant du FF 6, Litenino. À la prière. Nous prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci parce que nous avons encore le privilège d'entendre ta parole. Je remets entre tes mains les personnes qui vont lire et apporter ta parole. Aide-nous à la comprendre, à l'appliquer dans nos vies. Que ton Saint-Esprit agisse en nous, que nous ne soyons pas dissipés afin que nous ressortions édifiés aujourd'hui. En ton saint nom, je fais cette prière. Amen. Nous commençons la lecture dans 1 Roi, chapitre 17, du verset 10 à 16. 1 Roi, chapitre 17, du verset 10 à 16. Au nom de Jésus. Ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Là, sur tous les hauts lieux, ils ont brûlé des parfums comme les nations que l'Éternel avait exilées devant eux. Et ils ont eu des activités mauvaises, par lesquelles ils ont hérité l'Éternel. Ils ont servi les idoles, alors que l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » Et Élie lui dit, « Ne crains point, va, fais comme tu dis. Mais fais-moi premièrement un petit gâteau, et apporte-le-moi, et puis tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans la cruche ne défaudra point, et l'huile qui est dans la fiole ne défaudra point, jusqu'à ce que l'Éternel donne de la pluie sur la terre. » Elle s'en alla donc, et fit selon la parole d'Élie, et elle mangea, lui et la famille de cette femme, durant plusieurs jours. La farine de la cruche ne manqua point, et l'huile de la fiole ne tarit point, selon la parole que l'Éternel avait proférée par le moyen d'Élie. Mula noho nivakitena amin'ny Hébreu toko fahasivy andiny faefatra amby roapolo ka mifarana hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'ny fitoerana masina natao ny tanana izay tadidin'ny tena fitoerana masina fa eo an-danitra tokoa mba hiseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny sorom-be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny rano zavatra hafa. Fa raha izany dia tsy maintsy nijaly matetika izy hatray nanaovana izay tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy raha nafaka afaka niota tamin'ny nanaterany tenany. Ary tahaka nanatrehan'ny olona ny hofaty indray mandeha ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia aseho fanindroana tsy amin'ota amin'izany miandra azy ho amin'ny famonjena. Nous terminons la lecture dans Marc chapitre 12 du verset 38 à 44. Jésus dit dans son enseignement, « Attention, ne faites pas comme les maîtres de la loi
Ils aiment se promener avec de grands vêtements, ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville. Ils choisissent les premiers sièges dans les maisons de prière et les premières places dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles ont et en même temps, ils font de longues prières pour faire semblant d'être bons. À cause de cela, Dieu les punira encore plus que les autres. Dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Jésus s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arrive et elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit « Je vous le dis, c'est la vérité, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop, mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter la deuxième strophe. Amen.
si haïkina, ce petit rappel de l'histoire de la royauté dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Atrano Samuel pandana katramin'ny akaba na ahaba satria nagnenitsika amin'ny teny malagasy araky ny boky ny mpanjaka voalohany toko fafito ambin'ny folo zay nivakina tamintsika teo. Tamin'ny andron'ny Samuel mpanjaka dia hoe tsy misy mihitsy naharoa ny zanak'Israely. Misy fotoana izy nitafian'ny Filistina, azon'ny Filistina le fanaka masina, fa rehefa avy eo miala ny zanak'Israely mitodika tamin'Andriamanitra nanary rehetra sampy rehetrarehetra dia nandresy izy. Ary tsy nisy naory ny zanak'Israely tamin'ny andro izay mitantana ny Samuel, izay tsy mpanjaka fa tamin'any. Zany hoe nampatsiaro ny zanak'Israely fa Andriamanitra ny mpanjaka. Dia i Samuel mitantara ny zanak'Israely hoe mitondra mandra-pahafatana. Il était le guide, le dirigeant à vie. Fa rehefa maty izy dia teo ny vahoaka voagaga hoe iza mandindry azy. Ny zanany rola tia vola manao fahafinaretana zay tiany natao tsy mba nanaga amin'ny Samuel arainy. Dia teo no mitsiry ny hevitra avy any amin'ny vahoaka la demokrasia hoe omeo mpanjaka tahaka ny firenena rehetra. Zany hoe ny nalainy nefa Andriamanitra no mpanjaka, fa izy tia azy mpanjaka satria rehefa mijery manodidina izy ao les herbes des voisins sont toujours vertes. Ndao mba hanao tahaka amin'ireo hoe Saoly no malazy dia andao hangataka mpanjaka amin'Andriamanitra. Dia nangataka mpanjaka tamin'Andriamanitra izy ary nalahelo i Samuel mbola velo efa antitra dia izy dia nalahelo mafy i Samuel ary saika tsy nanaiky amin'izany fa Andriamanitra miteny aminy ekeo ihany Samuel fa i Saoly no voateny mpanjaka teo amin'Israely. Noho ny eo zany natao hoe erreur de stratégie. Andriamanitra nitondra an'ireo zanak'Israely ireo ary tsy misy mikitikitika an'ireo mihitsy tamin'ny fotoana zay tsy nanana ny Andriamanitra hafa. Raha mijery ny géographie, tsika carte de géographie, dia le Israely io tena hoe ohatrany bitika kely ohatr'izao atao any l'échelle manoloana le firenena manodidina azy fa tsy misy nahalesy an'ireo. Reo ary no nampiororo manodidina tsy noho ny hoe hery natanja fa no izy mifikitra tamin'Andriamanitra. Tena nao erreur de stratégie efa vahoaka miteny hoe omeo mpanjaka tahaka ny firenena rehetra zany. Dia Andriamanitra tsy mandidy fa izy mipropose hoe zao no masoanareo dia mifikina aloha any. Dia ny vahoaka mifidy dia i Saoly no inona izy no lany zany mpanjaka voalohany teo amin'ny tantarany zanak'Israely. Dia na dia lekeny tompo ara zany hoe Saoly no mpanjaka izany dia nasehony foana fa izy no tena mpanjaka fa reny mpanjaka na mpaminany na mpisorony reny dia zao ampiasaina mba hitondrany ilay vahoaka. Dia rehefa hitantsika ny tantarany Saoly fa niondina tamin'Andriamanitra koa izy. Mpanjaka rehetra zany misy fotoana mifikitra tamin'Andriamanitra dia naomby niondina tamin'Andriamanitra dia avy eo dia nitotongana le fanjakana. Dia rehefa fantatsika tao aorianan'ny Saoly dia Davida le nandresy ny Goliata no
nisy fotoana koa tena niala tamin'Andriamanitra ary nanao izay ratsy teo imason'ny tompo izy manjaka voalohany toko faraika ambin'ny folo no misy an'izany andininy fahenina tsy nanao tahaka Davida intsony dia rehefa teo amin'ny tantaran'i Solomona dia mizara roa amin'izay ny fanjakana vokatry ny amafisan-dohany Solomona mpanjaka zany izay nanany helo izy tamin'ny fotoana nanany fahelo reny izy satria nanenana hoe Salomona dia hoe misy be Shalom dia mizara roa ny fanjakana ka ny zanaky Solomona zany Salomona na tena marina tokoa Rehoboama no nanjaka taty amin'ny faritsy Juda dia io Rehoboama io dia rehefa maty na rehefa aveo dia nombiasiny Abia dia aveo nombiasiny Asa na Asa zay anakitsika azy dia ny zavatra hita foana dia izao na Rehoboama na Abia na Asa dia zao no volaza hoe nanao zay mahitsy teo amason'ny tompo Asa toy ny nataony Davida ray io reny zany no mpanjaka azo lazaina hoe nanao zay tsy nety ary mpanjaka teo alohany dia izy io zany mitodika miverina tamin'Andriamanitra nanao tahaka ny Davida nisorony tamin'ny taniny olona rehetrarehetra zay nanao fanompontsantsy vangajakana nariny ny sampy rehetra zay nataony Abia ray dia nanoreniny aza nyreniny mantsy rehefa ohatr'ireny dia lasa hoe lakainina dia nisorony tamin'izay titre na royauté zay na hoe lakaiky aminy azy satria aminy Andriamanitra no tokony tompoiny dia imaka zany anarany tsy fitifetsiko fa imaka renina dia nahetra ny tsy mandriamaniny bavy intsony satria nanao sampy matsiravina teo anatrian'Andriamanitra dia aveo rehefa tsy teo tsy ny Asa dia tonga indray Josafata izay ny fanjakana tamin'ny Juda zara roa ilay fanjakana dia ilay fanjakana anankiray indray zany dia i Jeroboama tamin'ny androny rehefa exilé tany Egypte izy io dia rehefa maty ny mpanjaka taty amin'ny tapany avaratra dia miverina dia izy no nanjaka rehefa nanjaka izy dia misy any Nadaba zay ireo voalaza dia izao hoe na i Nadaba na i Basa na i Eliam na i Zimri dia voalaza hoe samy nanao ratsy teo amason'ny tompo avokoa izy rehetrarehetra ary misy anankiray aza Ela zay rehefa maty izy dia tonga i Zimri zay mpanompony io namono azy ohatrany hoe nanao coup d'état zany dia tsy vitany hoe nanao coup d'état ihany le Zimri io fa ny fianakavian'ilay mpanjaka teo aloha Ela zany dia novinony avokoa naringany amin'izay hoe tsisy mikasikasika mety amin'ray fanjakana intsony dia natamin'io Zimri indray dia nizara roa indray le fanjakana izy hoe Tibni na Omria fa ny itovizana izy ireo dia zao samy nanao ratsy avokoa teo anatrian'Andriamanitra izy rehetra novidiny izy ireo ny vola fotsy taneta roa tamin'ny Samera zay ny anaran'ilay tanàna zany tao avoanan'ny Samaria ka nanorona tanàna teo
nampiditra fanoditsanty tao amin'ny tempolo mihitsy ary ka mikoka teo anatreny na ny mpanjaka akaba na ny olona rehetrarehetra zay miara mitondra taminy nasiny atao hoe tsangakazotsampy ho an'ny aseraza tao fanjakana zay no zavatra asiny zany ka tamin'ny androny ahaba na akaba no nanorenana ny Jeriko zay fantatsika tsara. Nanorenana ny Jeriko dia nataony sorona, nataony akaba sorona ny zanany Abrahama lamatro no sarany nanorenana ny fondation. Ary Segoba faralany zanany faralahy no nataony sorona tamin'ny nananganany ny vavahady. Zay nankalaza ny Jeriko. Ka tamin'izany fotoana zay nankalazan'ny akaba nampidirany fanoditsampy sy nampidirany anibala sy ireo mpaminany 500 ireo no nirahan'Andriamanitra amin'izay Eli mpaminany. Zay mampiditra eto zany. Ny tiana ho fantatra fotsiny dia hoe rehefa niala tamin'Andriamanitra le zanak'Israely dia azo antoka fa fahaverezana tsy fahombiazana ny vokatr' izay. Zany tsy mba azo edimbaritra mihitsy tsy maninona fa une fois ianao miala amin'Andriamanitra dia la défaite est assurée. C'est une autoroute ouverte vers la destruction. Ary eto akaba dia nanirahan'Andriamanitra indray an'ny izy Eli mpaminany. Ary izao no teniny Eli mpaminany rehefa nirahana ho any amin'ny Ahaba izy na Akaba hoe raha velona koa ny tompo. Zay ny andininy voalohany tamin'le mpanjaka voalohany toko fafito amby folo teo. Raha velona koa ny tompo Andriamanitry ny Israely zay topoiky i Eli dia tsy hisy andro na ranorana akory amin'izao taona izao raha tsy araky ny teniko ihany. Zany hoe tao amin'le fanjakana zay nanjakany Akaba dia nisy ny atao hoe mosarena zany, ara-panasy mosarena amin'ny lafiny rehetra. Une famine spirituelle qui conduit à une famine matérielle. Zavatra conséquence logique foana zany. Rehefa miataka amin'ny olon'Andriamanitra dia tsy maintsy misy vokany zay. Inévitable, inéluctable. Dia mba tsy hisin'izany dia maniraka mpaminany Andriamanitra ary Eli no nirahany hoe mila ampiverenina amin'Andriamanitra ny olona ary naniraka ny Eli izy hoe izao raha velona koa ny tompo izay topoiko i Eli dia tsy hisy andro na ranorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko za mpaminany ihany zay nirahany tompo zany. Dia tonga ary ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Eli eo amin'ny andiny faharoa mialohan'izao vaky teny izao satria tsika tany amin'ny fahafolo no nandray azy. Miala teto ary ianao satria ho avy ny ahitany famine. Miala teto ianao ka makanesa ny etsinanana ary miere any eo anilan'le renirano atao hoe Kerita. Izay any etsinanany Jordana ka ny renirano Kerita no sotronao ary vaika dia efa nodidiko amelonanao any. Eto zany le mpamaninany lehibe n'Andriamanitra, mpaminany anisan'ny lehibe tamin'izany testamenta taloha zany dia irahan'Andriamanitra rehefa avy miaona tamin'ny Akaba, le mpanjaka zay miodina tamin'Andriamanitra tsy mataho maso mena, tsy matahodrolona dia irahan'Andriamanitra izy dia zavatra mahagaga no foana fa voaika no asiny mamelona azy. Ohatra hoe karazana situation humiliante ihany. Mpaminany lehibe izy fa voaika no asiny mamelona azy. Nefa ny voaika dia tsy mahay mamelona na ny zanany azy. Fa tian'Andriamanitra ho aseho amin'ny Eli mihitsy no voalohany indrindra hoe za ry Eli no maniraka anao ary zay teniko no ataonao ary rehefa manaraka ny teniko ianao na mpaminany aza. Ary
zay mampaminany anao dia izay no ho tanteraka dia nanaraka n'izany Elia dia nandeha tokoa izy dia nahita rano rehefa nahita rano izy dia iny ny goaika no namelona azy andiny fahenina hoe goaika tokoa no mitondra mofo sy hena ho any Elia isa maraina ary mofo sy hena isakariva indroa isan'andro zany ary tamin'ireny rano no misotrony rehefa ela dia ritra le reny rano satria tanteraka le teny nampitondrany any Elia hoe ho avy ny ahitany tsisy ranonorana intsony dia tonga tamin'ny Elia indray nytenin'ny tompo hoe mialay amin'le toerana teo hoe Kiritandray ka makanesa ny Zarafeta na hoe Sarepta amin'ny teny frantsay izay eo akaikin'ny Sidona zay misy ny Etibala lay mpanjaka rainy Jezebely eto dia mahagaga ray fa Ikerita misy an'ny Elia sy Sarepta dia 500 kilomètres 150 kilomètres de distance teo izy goaika no nasina namelona azy dia zao ndray izy asina mandeha tongotra 500 kilomètre tsisy fiarakodia tsisy sarety tsisy apondra fa zay mpaminan'Andriamanitra rehefa maniraka ny tompo hoe mandehana dia nandeha Elia tsy vitan'izany fa io Elia io dia mise à prix sa tête est mise à prix Iakaba sy Jezebela dia manao chasse à l'homme no lazaina tamin'ny firenena rehetra hoe zay mahita ny Elia dia tsy maintsy miteny moantide izao fotoan'izao tena hoe ny mpanompon'le Andriamanitra zany le mpaminany dia tsy vitany hoe misy karazany ohatra ny fitsapana hoe mpaminany lehibe izy dia goaika mamahana azy dia avy eo irahana dia mandeha tongotra 500 kilomètre ary avy eo indray ny tena nefa dia zao misy mitady miaina amony ny ainy dia Jezebela sy Akaba satria Elia dia sa ny fanandrina tamin'izy ireo dia mandehana izy makany Sarepta na Zarafeta ny teny malagasy fa indro misy mpitondra tena zay mitendreko amelona anao any teo goaika namelona azy zao vehivavy mpitondra tena nefa ny vehivavy mpitondra tena tamin'izany fotoana izany dia zao ny tena ny ratsy velona mpitondra tena mananjanaka tsy mba tahaka ny vanim-potoana antsika zao hoe rehefa veuve ianao dia misy assurance veuvage na misy aide de l'État na misy resto du cœur na misy Emmaüs na misy tsekotsony fa ny mpitondra tena zany ny olona fara hidiny indrindra tamin'izany vanim-potoana zany mandehana makany amin'ny vehivavy mpitondra tena fa iono tendreko ny tompo amelona anao le mpaminany lehibe ny Israely magaga ho atsika zay mpiandraikitra ny fiangonana zay maniry hiandraikitra n'izany fiangonana zany dia tsara malala zany ohatr' zany ny fitondran'Andriamanitra le service dans le Seigneur n'est jamais un long fleuve tranquille mais ce qui est sûr c'est que le Seigneur n'abandonne jamais ses serviteurs l'histoire va le confirmer fa anamboaran'Andriamanitra ny olona zany indrindra ny mpanompony dia Elia ary tsy mpanompony ihany fa ny olona zay anirahan'Andriamanitra ny Elia koa le izy dia miainga Elia nakany Zarafeta dia rehefa niaina izy eritrereto fa Jesosy niteny hoe be dia be ny mpaminany tany ny mpitondra tena tamin'izany fotoana zany Elia tsy dia resahana hoe mandehany ianao any amin'ny Zarapeta tsy Zarafeta na Sarepta tsy misy adresy na coordonnées GPS hoe petraka tsy na vehivavy na ry izy fa irahana fotsiny mandeha dia nandeha izy satrantsika raha vao irahan'Andriamanitra dia akatsy raha tsy misy an'izao ratsy ohatran'izao raha tsy réuni daholo ny condition rehetrarehetra tsy mandeha fa Elia nandeha ary rehefa nandeha miainga Elia akany Zarafeta no
mivavaka ny tanàna dia indro nisy vehivavy mpitondra teny domboka ny fony ao tenin'Andriamanitra ny marina foana eo tokoa ny nisy vehivavy mpitondra tena izay inona no nataony manangona kitay izy dia araka ny tenin'Andriamanitra hifanena ny vehivavy mpitondra teny ianao dia miantso azy elika ny teny hoe mingavy ianao ama mba hitondrao rano kely amin'ny siny aho aloha mba hosotroko tanareo tamin'ny Abrahama izay hitady zanany vado amin'ny zanany rehefa ny rano mpanompony dia io ny fanaony jiosy hoe meo rano aho fa ny olona rehefa manome rano c'est un bon signe zay ary zay fa tonga Jesosy ny teny na dia manome rano eraky ny vera dia mariky ny générosité zany mariky ny signe hoe olona disposé amin'ny asan'Andriamanitra zany fa ny olona katity tsy manome tonga ohatrany ianao dia na rano ara tsy reny mieritsereta ihany amin'izany hitondray rano kely amin'ny siny aho mba hosotroky dia no lasa raha vehivavy tsy salasala tsy miady hevitra dia akarano fa teny am-pandehanana dia nyteny ray eli hoe mingavy anao koa mba hitondray mofo kely eny tananao aho satria izy nona avy any amin'ny 500 kilometra no lasa aka izany raha vehivavy dia niantso eny hoe mba meo mofo kely anankiray aho ary hoe raha vehivavy raha velona koa ny tompo Andriamanitra ao tsy manana mofo na dia ray akory azy ao fa koba kely eran'ny tanan'ila ao amin'ny siny kely sy diloilo kely ao amin'ny tavoara zay ny teny'ny ramatoa dia jereo tsara ny valiny hoe tsy manana mofo na dia ray akory azy ao fa koba kely eran'ny tanan'ila amin'ny siny kely sy diloilo kely elle voit que le problème ny tsy fisiny raha misy hoe verre vide verre à moitié dia elle voit que le vide tsy manana koba kely eran'ny tanan'ila siny kely diloilo kely ohatrohatran'izany no fijerintsika rehefa mitodika any amintsika Andriamanitra ny tsy misy foana no arangaranga tsy manana fotoana tsy manana zao a tsy manana zao a zao kely siny kely diloilo kely tsy zany ny tsy misy on regarde toujours on se focalise sur ce qu'on n'a pas ou sur les problèmes, son problème. Fa, la bonne nouvelle, Dieu envoie un prophète qui agit et qui parle en son nom, qui voit les choses autrement. Awana fiseo, bulantu iken était le vivant, puis makak tapak taïrou, moitié. C'est qu'on a dit qu'il y a un kitaï, on va boire des choses, boire. Si ça va travailler, fais-nous midi, farat kil de tsunana de tananila de tapa kitaï. Au temps où j'ai dit que les femmes toutes qui ont dit que les tianana, les problèmes, les tsao, les photos, les fademanzana, les houles, les liasa mandara, les fénards. Voilà. Ce qui n'est pas faux. Enfin, oui, il y avait aussi dans un. Maka kitapa tairuza de hiditra namboatra ny zanany an-trano dia inany izahay dia ho faty. Elle voit la mort. Mangeons et demain nous mourrons. Ohatran'ny fiteny amin'izao hoe mangeons, mais elle ne voit pas l'avenir. Elle voit la mort. Mais heureusement, Élie ahoana ny teniny tamin'ny voalohany raha velona koa ny tompo zany hoe ny tompo velona ianao tu vois la mort et moi je vois la vie raha velona koa ny tompo Andriamanitra n'Israely zay topoiko dia io le mpanompon'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra koa lefa mifidy mpanompo maniraka mpanompo dia zao quelqu'un qui annonce la vie et jamais la mort, qui annonce la victoire et jamais la défaite.
le courage et jamais la déception. Mais en cette femme, tout est noir. Ce matin, dans une version en français, c'est une histoire mandée. Enfin, s'imagine que les problèmes, ce regard sont dirigés vers le pot de farine, de l'huile, le peu qu'elle a. Enfin, Yéli, si vous savez, Yéli, enfin, il pas nous dans des manches, en des manches de manière comme à la nature, dans des manches, mais si ça va tenir dans des manches, nous tenons notre tika, pas nous dans des manches, les des hommes tenus. Arrête-nous dans les loyers, ah, ça m'a tawat. Maintenant, Zani, Vulaza, Noto, Zan, Simanda, c'est ça la réalité. Ça, une réalité ancienne, non, c'est pas faux. C'est vrai. De toute façon, maintenant, Zani, ah, ça m'a tawat. Vous savez, dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le mot n'aie pas peur est cité combien de fois? 360. Combien? Non, 366. Parce que Dieu savait qu'il y a des années bissextiles. Ça met tous les jours. Du moment où tu ouvres tes yeux, où on ouvre nos yeux, il y a une parole qui nous précède, n'aie pas peur. Des fois, on ne sait pas ça. Parce que les dimanches, on va au parc Borély. Et ce n'est pas le parc Borély qui va nous rappeler que Dieu nous rappelle, même si le parc Borély, même moi j'y vais, même chez nous aussi il y en a. Enfin, il s'anande des mantas, vous souffrez de ma soutien, c'est que Azamatawat. Quand on a mis ces années bisextiles là, tu peux la mal à la réserve à la créer de mantas à Azamatawat. Malona les nyenenu fait faire que métier na tiki. Fam c'est on netis de tout. Fa salamanza mais tu ulana arataratasa mais tu ulana amtukatanza mais tu ulana fa amtificile za nem fitaizana zanak ato tiki don liste son de us on demande on est là le bon Azamatawat. C'est la bonne nouvelle. Azamatawat. En 2030, Dieu va opérer non pas à l'extérieur de ta maison, mais à l'intérieur de ta maison. Parce que les gens ont tendance, la solution est toujours à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sortent, qui vont à gauche, à droite. Mais Élie qui dit à cette femme, rentre chez toi, parce que là, le miracle s'opère dans ta maison, dans ton foyer, en toi, mais pas ailleurs. Azamatawata, en 2000, et maintenant on va les avoir notés, c'est une et la manne, dans la manche, coupe à d'autres groupes. Façon, à nos moufkeli à Yanya, et là, ce qui est vraiment curieux, il y a la dame qui est en train d'énumérer ces problèmes que, après avoir préparé et mangé ça, elle va mourir demain. Il y a un prophète de Dieu qui dit, Mandeana, te umeolusa. Il y a peut-être comme ça. Mandeana, midtanetran, de manova, c'est la zénoteo, caracarao, manova, so. Nefa, anov moufkeliana, luha. Moi, dans mes notes, j'ai mis le alouha en majuscule parce que c'est ça qui change tout. Mandeyan, anov moufkelian, alouha, de etoatian. C'est quoi la théotératique, ça veut dire ça, on les terrains les vartis, des manzanakakiela, des tisouanatsu, des falani, des fat, des en période de crise, famine, tisnimine. C'est une année la barre, la mena, la tasira, tisouan.
dia mba le tahiry kely eo te andana andrahoia te omeo an'le mpanompon'andriamanitra andray eo. C'est la révolte totale angamba tonga dia wow. Nefa zay fijerin'andriamanitra. Et tout se joue sur ce mot. D'abord pour Dieu. C'est ce mot qui change tout dans nos vies. C'est pas parce que c'est Élie, mais parce qu'il est le prophète de Dieu, qui représente Dieu. Mais d'abord, Dieu en priorité. Il sait mieux que nous-mêmes tous nos problèmes que nous énumérons tous les jours. J'ai ceci, j'ai un problème, c'est là, j'ai un crédit à rembourser, un échelonnement, j'ai un huissier, j'ai un ceci. Mais Dieu, il le sait. Mais la solution, c'est d'abord, Mewana Walu, te wete tiam, te avion après. C'est pas que tu ignoré tes problèmes, nos problèmes sont ignorés. Non, c'est après. Mais le problème, c'est qu'on règle d'abord nos problèmes et les choses de Dieu après. Voilà là ce que tous les panzaks, les rois que j'ai cités longuement tout à l'heure ont fait. Ils se sont souciés de leurs problèmes avant Dieu. Et vous savez tous l'issue de l'histoire. Quand tout le monde sur nos autres, attendez-nous. Ou me wana lua de eto tiampo fa viewa vo manova wanao sunzanako la tuka. Waouh! Mais c'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il a laissé son Fils unique. Pour nous, il nous a mis en priorité, frères et sœurs. Il aurait pu dire non, jamais, je ne ferai jamais mon Fils unique. Parce que mais il l'a fait pour nous. Zaïne, la clé, les fanalaïdes de Fombiaza, on peut tout faire, essayer. Allez-y. Mais la clé de la réussite, la clé du bonheur, la clé, c'est là. Alors que les loyers de TV, n'aie pas peur, prépare-moi d'abord. C'est là que ça joue aussi, parce que la femme peut dire oh là là, mais je suis réaliste, moi j'ai une mère de famille, je sais. Toi, c'est un homme, tu ne sais même pas laver la vaisselle, tu ne sais même pas. Toi, c'est les corbeaux qui te nourrissent, et en termes de gestion de la famille, qui tu es, Élie. Tu ne sais même pas te nourrir, c'est les corbeaux qui t'ont nourri tout à l'heure. Fananaki, les vivages. Nanaki Zerzarewa. Nanaki Zerretwa. Malona Zanwe, réaliste humain. Nous, on vit dans un pays qu'on appelle cartésien. On ne bouge pas tant que tac, 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 tac. Enfin, les vivages s'arrêtent des autres. Nanakis. Faisal la zentum posisi Eli. La zentum pandemant Israël. Si ulani ni kuba simkena. Artsi uritra ni diluinu om tavwa. Manda pa tunga nyam datsan. Manda pa tunga nyam. Andatsan tumpuran nura namutani. Antime Fatima Befoul, verset 5. Tenandera vevevave, kanana tantera kanteneli ari gisra vevave mbamne ankunan, tenana kuan ela yana. Slan kuba tao am simke, artsritran diluil tao am tavoar. Fanaman, satire la dame, elle a su gérer, elle a su gérer. Non, arakan din tuk
c'est Naplazagne Élie. Voilà la bonne nouvelle. L'histoire d'Élie et la veuve est terminée. Voilà, ça prouve que j'arrive à là maintenant, il y a une nouvelle veuve qui est moi et vous. Et un Élie qui est Dieu, qui représente Dieu à travers la parole qui est annoncée. Et vous pouvez faire la liste comme cette femme a fait. Son problème, toute une liste. Et à côté, il y a une parole qui dit Azamatot, n'aie pas peur. Rentre chez toi. C'est dans ta maison, c'est dans ton foyer. Il ne faut pas abandonner ton foyer, c'est là. C'est dans ton église, il ne faut pas abandonner ton église. C'est là que Dieu va opérer, mais jamais ailleurs. Et la seule chose, Dieu ne demande pas milliards de choses, mais c'est juste l'obéissance, comme elle a fait cette femme. Denatone, ni Zavatra, Napanovni, Nteneneli, Detsritra, Tsritra, Tslan, Kubadom Sinkili, Ari, Tsritra, Diluil, Dom Tafar, Arakan Tentumpu, c'est la place à Nili. Zen Wafatra, Wanifu. On se focalise pas sur les problèmes, mais on se focalise sur ce que Dieu dit, ce qui est invisible. Alors c'est une Jesus, Ranisian Levivav, Tundatena, Nandutsaka Fanatra, Taum Tempul, Marka Tukfarumbe Ful, Andini, Farajem Tempul. Tamin'ny vakiteny voalohany teo izay amarana anazy dia hoe raha mipetraka tandrifiny fanjakan-danitra fandatsahany-drakitra Jesosy dia nandinika ny fandatsaky ny vahoaka vola teo izy. Maro ny mpanan-karena nandatsaka be tao, fa nisy mpitondra tena mahantra iray kosa tonga teo ka nandatsaka ny lepita roa na kodiaranta iray zany. Ary Jesosy miantso ny mpianany nanantona azy ka nyteny hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena mahantra io no nandatsaka be noho ireo izay nandatsaka taon'ny fahadatsahany-draka. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habeny fananany nandatsahany tao, fa izy kosa dia tamin'ny tsy fananany no nandatsahany izay rehetra teo ampelantanany dia ny fivelomany rehetra. Tamin'ny latsinainy teo dia misy fivorina natrehako mampiandraikitry ny FMM sy amin'ny voamerany fanontofana. Izay ho aroso amin'ny synode amin'ny herinandro. Hoe ahoana no avy ny FPMA izay efa nilazaina tany aloha tany. Ny FPMA dia tsy na fiangonana, ary amin'ny maha-fiangonana azy zany dia mila mpitandrina. Raha anangana dispensaire amin'ny hôpital dia mila mpitsabo, ary raha anangana sekoly dia mila mpampianatra. Dia toy izany koa ny FPMA, raha hijanona ho fiangonana ihany izy dia mila mpitandrina, nefa ny mpitandrina izay miasa eo aminy no vitsy. Ampolo maro nefa retraité fa mbola mijanona isorana ny tompo, ary misy amin'ireny retraité ireny azy efa 20 taona miala amin'ny toerana ray ny any Élie 50 kilometatra fa ny ansasany ary mbola lavitra mandeha amin'ny toerana. Mazany izy ireny tonga any tsy voakarakara akory viza. Dia mila mijery ny FPMA hoe ahoana ny amin'ny 5 taona ho avy. Ny tanora mianatra mpianatra teolojia tsy misy, ary ny zany hoe tandrina zany koa tsy mahasarika satria tsy afenina ny zavatra miseho any amin'ny fiangonana manoloana n'ilay mpitandrina hoe inona no atao. Ahoana ny vola mety eo amin'ny fiangonana tsy ampy satria ny olona arak'izay teny zao ny akabeazana isaoranitsika mety tsy atemintsika dia zao ny fiainany no vitany dia ataony ny zavatra rehetrarehetra izay izy mietrehitra hoe anao ny an'Andriamanitra. Ahoana no avy ny FPMA izay fotoana zany?
dia miresaka misy tandrina maromaro miresaka hoe ka manahirana ne no miresaka an'izany hoe vola zany ao fiangonana satria nizavatra miseho voalohany dia hoe tia vola ny mpitandrina manao bizina ny mpitandrina dia zavatra miseho zany amin'ny fivoriana inona no ataoko manahirana ka inao raha vao menao mpitandrina no hitenen'izany dia hoy ny olona dia tamin'izay fotoan'izay misy mpanompon'andriamanitra zay tsy teneniko fianarana satria tsy izay ny zava-dehibe hoe iza no miteny azy na tsy izy dia hoe sao mila milaza n'izany ny fiangonana satria raha eto amin'ity tantaran'ity vehivavy ity le vehivavy eny nahazo tombony fa tsy elia le vehivavy eny sa mort inéluctable fa noho ny Élisée santeny na dia sarotro tenenina aza hoe omeo aloha dia le vehivavy nahazo tombony ka raha tsy miteny an'izany ny fiangonana na mpitandrina dia zao manala ny fahasoavana tokony ho any amin'le olona le izy dia naroso tamin'izany zavatra efa naroso tamintsika alao atao hoe tsy adidy zany tsony io le aloha io fa atao hoe voalombokatra efa desahana teto amintsika zany taona satria ny adidy ohatry ny mavesatra fa alao atao hoe voalombokatra satria hoe aloha miditra ny fidiram-bola ny karama dia ny mba niasa ny fiangonana aloha natao virona voalohany amin'iny daty dia mazava ho azy fa tsy horitra le ao amin'ny compte fa raha vao ny inverse ny tenenina hoe vidina daholo makany amin'ny zara besa mialatsika amin'izay mifania manao an'izao sy natao an'izao sy zao vita daholo rehetrarehetra tsisy tsony eo dia andramana dia izay no message véhiculena hoe itsika ne pasteur rehefa tsy samy teny an'izany aloha le ataovy miasa an'andriamanitra aloha dia zao manala ny fahasoavana zay tokony any amin'le olona satria raha mitantaran'ity vehivavy ity le vehivavy eny no nahazo fahasoavana tsy ritra ny tao amin'ny tavoarana nanana ambiampy izy tsy lany ny koba tao amin'ny sinikely ary nafaka ary izy nanampy anery sy ny janany lahy zay no afatra ho atsika anio manao lahara-pahamehana priorité l'œuvre de Dieu eo amin'ny fanohanana an'izany amin'ny firosoana ho avy ny faloratena fifidianana sako zay ilazantsika an'izany fa aza dimy fa asan'andriamanitra na anao ianao na tsy anao ianao andriamanitra mitondra ny fiangonana fantinon'andriamanitra ho tenenina fotsiny dia izao ohatra hoe manao fotoam-pavahana ohatra zao fantatsika hoe misoratra anarana endrasana modernement hoe sao dia misy invitation na invitation ve zay ve soratra anarana fa tsy hoe va misoratra anarana zany hoe rombana ny ao fanjakanana efa fantatra zao fa an'olo tena ho an'izany asan'andriamanitra fa endrasana roviana efa hiala ny fofinaina ve voanao ten'andriamanitra ety hoe mettre en priorité l'œuvre du Seigneur. Mais la paix nous revient, comme ça a été démontré dans l'histoire de cette veuve de Sarepta et de la veuve de l'Évangile, parce que c'est le Seigneur qui dit, ah, cette dame-là, elle a fait plus. Et en demande, j'en ai fait un bâtiment, mais il y a une zone, il y a ton nom, fa ton nom, l'ara-pamé, dia David anteny mbola tsy nahita fehfamba antitra ihany ka olo marina ka narian'Andriamanitra zay ny tian'Andriamanitra le fahasoavana tsika mahazo fahasoavana ary zay mihitsy nyresahana tao amin'ilay fivoriana hoe qu'on soit décomplexé lehibe raha vao miteny hoe amin'ny fanompona an'Andriamanitra angenao mahazo fahasoavana dia zavatra miteny hoe l'évangile de prospérité tsy tokony manao an'izany fa tena hoe amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra raha manompo ny tompo ianareo dia Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino zavatra ataonareo dia tsy tiako riavana hoe inareo ray anany tsy nambara ny pasteur anay zany aiky ve amin'ny asa fanompony io ka tsy manompo jambarafozany fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanareo raha manompo ny tompo ianareo ho voninahitra Andriamanitra irery any. Amen.
Maintenant, j'aime. Maintenant, j'invite à rester calme. Amen.
Je vous invite à vous lever pour déclarer ensemble notre confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel et siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants. Je crois au Saint-Esprit, je crois à l'Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ny fanasana masina zay manambara ny fomba hita maso le fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso zay nasehony tao amin'ny Kristy Jesosy ary hanasana atsika rehetra amin'izao alahady fitony volana novambra izao. Mbelohan'izany dia fifaliana ho antsika no mandray misy fifindrana fanao tony melohan'ny fanasany tompo ohatr'izao dia misy avantsika avy any amin'ny fiangonana hafa, fiangonana rahavavy mifindra monina eto amintsika. Voalohany dia Ramatoa Ramarla Anitra, mpandray fanasany tompo, diakona, mpampianatra sekolalahady avy ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, La Réunion, Saint-Denis, dia mangataka ny hifindra nomen'ny pasteur sy ny mpitandrina avy amin'izany fiangonan'izany zany hifindra monina eto amintsika izy mianaka izy ny zanany. Manarak'izany dia misy koa mpanompon'Andriamanitra razanak'olona Roland mivady, razanak'olona Roland sy Noro izay
efa mpiangona tatia frantsa ny ndraikitra ny fiangonana FPMA tany Abidjan nandritra ny fotoana maro miveriny eto frantsa indray ary mifindra eto amin'ny fiangonantsika koa izy ireo koa dia fifalian'ny fiangonana no mandray anareo miray latabatra amin'ny tompo ary mpikambana feno ato amin'ny fiangonana koa ho aminareo any ny fiadanan'ny tompo ny fanaontsika ny amin'izao fotoana ny fahamehan'izao dia ilay fanaon'ireo sembana no ataontsika ho fiarabana zany tsotra aoka ho diraintsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety sy mahavonjy ny isaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo tena hamonjy anay amin'ny alalany koa no hideran'ny anjely ny fiandriananao sy hitsoahany fanapahana rehetra anao amin'ny tahotra ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy etỳ an-tany midera ny anaranao amin'ny fiompiana izay koa ankehitriny miara manandratra ny feonay amin'izy ireo ka amin'ny fanajana lehibe no iranay ny ireo Andriamanitra masina indrindra. Hiasa aminay tsirairay avy mba ahatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Mitalao aminao zahay engane samy ho fenonao ny fanahy masina ka ho elika ny fahasoavana sy ny fitahiana ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay amin'ny anarany sy amin'ny alalany ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ny voninahitra. Amen. Zao dia ho avy ireo diakona izara ny tena sy ny rano Kristy ho antsika ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra dia mitsangana eny toerana ary izy ireo izara izany. Azafady fa adiniko raha mba afaka manangan-tanana ilay vahiny izay tonga teo izay efa ela izy fa zao ny fotoana ahafahana nanao azy dia raha matora marla anitra mianaka mba manangan-tanana fotsiny raha hoe izy nantsao erery ary indrizy mianaka zao raha toko faly mandray anao zay dia Andriamatoa raha zanak'olona Roland sy raha zanak'olona Noro ohatranitazako teo izy reo sotra faly mandray anao zay tompo anareo zay tompo ary miray latabatra aminareo natrehan'ny tompo. Zao dia izara ny tena sy ny rano Kristy ny diakona amin'ny alalan'ny hira 9:7 sy 9:9.
Zao no afatra antsika vahina ray latabatra tamin'ny koa tahaka ny nanondraisanareo amin'i Kristy Jesosy Tompo dia mamiana koa ao aminy arak'izany mifahatra tsara sy miorina mafy ao aminy tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana nareo ka feno fisaorana ny amin'izany mandehana ny fiadanana ka manompony Tompo ataovy lahara-pahamehana eo amin'ny fiainanao izy ary ho aminao ny fiadanana. Amen. Ho famonjena toerana sy ho fitatazana mirakitra sy ny kapoka dia ny hira cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Toutes choses vous seront
Nous arrivons maintenant au moment des annonces et j'invite la secrétaire à prendre la parole. Fiangonana manao lara-pahamehana ny asan'Andriamanitra dia mbola hafaliana trano ry havana no iarabanantsika tsirairay avy amin'izao alahady voalohany amin'ny volana novambra izao. Koa raha misy amintsika no sambany androany no vao tonga eto dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Dia faly miarabanareo ny fiangonana. Fifaliana trano ry havana ny mandray anareo tonga maro toy izao dia ilay Andriamanitra izay nitantana nidianareo tonga eto amin'ity toerana ity anie. Izy no mbola omba sy hitantana anareo ihany koa amin'izay rehetra ka sainareo atao dia ny fahasoavany sy ny fiadanany ho aminareo tsirairay avy ary dia tsarofa misokatra mandrakariva ho antsika tsirairay avy izaotra n'Andriamanitra raintsika izao. Tsy misy vahiny sika eto fa samy tompony izao toerana izao satria iray ihany ny raintsika izay nanome antsika izao toerana izao mba ahafahantsika miaona sy miresaka aminy. Aoriana izao fanompoavahana izao dia isy ny ekipa accueil izay andray antsika tsirairay avy dia afaka mipetraka isika. Dia mbola misaotra any Joël, Teddy ary Joanne isika izay nitarika antsika tamin'ny fanompom-pivavahana androany. Dia misaotra ihany koa ny pasteur Jeannot Randrianandrasana nitondra ny hafatra Andriamanitra ho antsika. Misaotra ihany koa ireo rehetra nandray anjara nantanteraka ny fotoana, ny tompony omba sy ampahery anareo mandrakariva. Dia mbola mitohy hatrany ry havana ny fotoam-pivavahana isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny 10 sy sasany. Ny fanajana ireo fepetra rehetra momba ny fiarovana amin'ny valanaretina koa dia mbola mitohy. Tsy miova ny lien amin'ny fisoratana anarana, azo atao ihany koa ny miantso avatrano na mandefa SMS amin'ny laharana 06 15 49 41 85 na koa manantona ny birao. Ho antsika izay sambany vao tonga eto dia afaka omentsika ny ray aman-dreny mpitandrina ny coordonnées antsika mba ahafahany manaparitaka amintsika ny lien amin'ny fisoratana anarana. Dia mitohy hatrany ihany koa ny fampitana ny fanompom-pivavahana amin'ny alalan'ny Zoom, ny Facebook ary ihany koa amin'ny YouTube ho an'ireo izay tsy afaka tonga aty am-piangonana noho ny antony maro samihafa. Ny groupe ASB dia koa natompona anjara mandritra ny volana novambra. Amin'ny 14 novambra dia ny SVK ary izy ireo ihany koa no miandraikitra ny fanadiovana ny fiangonana. 21 novambra anjaran'ny dekona ary amin'io ihany koa no anatanterantsika ny fifidianana dekona. Fa 29 volana novambra alahady ny Amafy. Vaovao avy ato anatiny. Ny sepilalady sy ny katekomena dia mianatra hatrany isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny 7 ora eto Vialara. Mpazapa Bibla mitohy hatrany ny fianarana ny soratra masina isaky ny zoma hariva manomboka amin'ny 7 ora alina amin'ny alalan'ny Zoom. Ary isika rehetra dia asaina hantanteraka izany fa aina ho an'ny mahazo azy tokoa ny tenin'Andriamanitra. Ny fifoazana, tsy misy ny fotoam-pifoazana ny sabotsy maraina 13 novambra fa mandray synoda isika. Mitohy kosa izany ny 20 novambra manomboka amin'ny 7 ora sasa-maraina ka hatramin'ny 10 ora. Avy amin'ny Amafy, antsona ny mpikambana rehetra amin'ny Amafy mba ho avy hanatrika ny Assemblée Générale izay hanatanterahana ny fanavaozana ny règlement intérieur ny sabotsy fa 4 Desambra amin'ny 10 ora hariva eto Vialara.
koa aoka izay manana volavolam-panitsiana mahakasika izany règlement intérieur izany mba handefa izany mialoha any amin'ny birao toy ny mahazatra. Fisaorana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika no nahavitan'ny STK ny levée de fonds any omaly ariva. Misaotra ireo zanantsika izay nampiseho tamintsika tokoa fa tena tompon'andraikitra izy ireo ary manana ny anjara toerany eto amin'ny fiangonana. Dia misaotra ny rehetra izay nandray anjara, misaotra antsika rehetra izay nanohana ireo zanantsika ireo, misaotra antsika izay mitondram-bavaka ihany koa izany fotoana izany. Araka ny hitantsika dia ery amin'ny tableau ery ariana ery ny listritsika izay misoratra anarana amin'ny recensement. Afaka mamaky izany tsika manao vérification raha toa ka sendra nanadino na mbola sy tafiditra ao ny anarana dia mbola afaka mameno izany isika. Ary izany moa dia ilaina indrindrindrindra ihany koa amin'ny fifidianana diakona izay ho avy izao. Fifidianana diakona efa nisokatra ny fisoatana anarana ho amin'izany firotsahana ho diakona ho tompon'andraikitra eto amin'ny fiangonana. Izany moa dia fanoloran-tena ka raha mahatsiaro isika mandreny antsony tompo amin'izany andraikitra izay niantsony antsika izany araka ny lohahevitra androany hoe manao laharam-pahamehana ny asan'Andriamanitra dia afaka misoratra anarana. Misy fisy azontsika raisina ery aoriana ery fenona anatanterahana izany na koa amin'ny alalan'ny mail fpmaxmarseille@gmail.com ary mandalo entretien amin'ny mpitandrina isika amin'izany dia averina amin'ny pasteur izany taratasy izany na ny mail ny 17 novembre amin'ny 12 alina latsaka 1 minitra 23h59 farafahatarany. Araka ny efa voalaza teo aloha dia ny 21 novembre ny fotoana nantanterahana ny fifidianana diakona. Ny ezaka hatrano dia mbola mitohy hatrano ny asa fanatsarana eto amin'ny fiangonantsika isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 maraina izay anitanana ny rehetra. Na dia betsaka aza ny asa efa vita dia mbola betsaka ihany koa ny mbola tokony atao. Ka izany no iantsoana antsika tsirairay avy isambatan'olona izay afaka andray anjara ifanometanana amin'izany asa fanatsarana ny trano fiangonantsika izany. Toy izany ihany koa izay afaka manampy na manohana ny amin'ny fikarakarana sakafo dia raisina an-tanandroa ka afaka manantona ny tompon'andraikitra izay maniry hanatanteraka izany. Banque alimentaire apatsiahivina isika fa misy ny banque alimentaire maimaim-poana eto amin'ny fiangonana koa aza misalasala manantona ny mpitandrina na ny tompon'andraikitra izay mila izany na koa maka izany mivantana ao amin'ny salle kate. Entanina ihany koa izay afaka manolotra mba ho fanatevenana izany banque alimentaire izany. Vaovao nasionaly formation SAP KNPL apatsiahivina isika fa misy hatrano ny formation SAP KNPL isaky ny alarobia hariva manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora alina. Ny connexion dia hitantsika etsy amin'ny fafana etsy aoriana. Fandraisana synode ampiantrano ny synode isika ny sabotsy fahatelo ambin'ny folon'ny volana novambra izao manomboka amin'ny 7 ora sasa maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Ka aoka samy hiomana ao amin'izany ary hitondram-bavaka indrindrindrindra izany fotoana izany. Avy amin'ny FPMA Grand Champ. Ny FPMA Grand Champ dia faly manasa antsika rehetra mba hiara-ankalaza amin'izy ireo ny jobily volafotsy fa 25 taona ny tandremany Ray aman-dren'ny pastora Emara Andrenandrasana ny sabotsy fa 4 ny volana desambra amin'ny 12 ora atoandro hatramin'ny 7 ora hariva ao amin'ny 47 rue du Long, Paris 17e, Temple de l'EPUDF, paroisse luthérienne de l'Ascension. Koa iangaviana isika izay mikasa ny hanatrika izany mba
Isoratra anarana mialohan'ny faha-efatra ambin'ny folon'ny volana novambra amin'ny alalan'ny telefona 06 31 35 01 22 na amin'ny alalan'ny mail hanstonfamily@gmail.com. Ny ekipa finance ho an'ireo izay hanatanteraka ny voaloham-bokatra na koa hanao don dia vonatra ny ekipa finance andray izany etsy aoriana, ary izy ireo ihany koa dia andray fitenenana aorian'izao filazana raha izao. Ny rakitra voaray tamin'ny faharaiky amby 30 volana oktobra faranteo, rakitra 166,30 €, ezakatrano 168,40 €. Ny LDF 2 izay nitanterahantsika narahana tamin'ny mpanakanto bodo 8 286,47 € dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ny fiadanana kosa dia ho amintsika vahoaka ny tsirairay izay nofidiny. Misaotra tompoko amin'ny faharetana ny aino hatramin'ny farany. Dia toy izao indray ry havana ny toe-bolantsika eto amin'ny fiangonana mandritra ny 3 volana fahatelo. Izao tenin'Andriamanitra izao no entintsika mankahirentsika rehetra amin'izany fanaovana ny voaloham-bokatra eto amin'ny fiangonana izany. Koa amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory amin'ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Izany dia hitantsika ao amin'ny Korintiana voalohany 10:58 verset 58. Toy izao indray ary ny recette, ny offrande, ny reconnaissance, cérémonie ary ny contribution tamin'ity 3 volana fahatelo ity. Dia eo amin'ny offrande ny prévisionnel 2021 dia 16 500 €. Ny vitantsika nandritra ny 3 volana fahatelo, izany hoe ny juillet, août, septembre dia 4 900,82 €. Ny total izany hatramin'ny 1er janvier ka hatramin'ny 30 septembre dia 13 728,52 €. Ny vita tamin'ny mbola ho tanterahantsika izany hatramin'ny 30 desambra dia 2771,48 €. Toy izao indray ny eo amin'ny adidy. Ny prévisionnel 2021 dia 21 600 €. Ny vitantsika nandritra ny 3 volana fahatelo dia 4 101 €. Ny total hatramin'ny 1er janvier ka hatramin'ny 30 septembre dia 11 590 €. Dia mbola ho tanterahantsika izany hatramin'ny 31 desambra dia mbola misy 10 010 €. Toy izao ny recette exceptionnelle. Offrande de reconnaissance prévisionnelle 2021 300 €. Ny vitantsika tao anatin'ny 3 volana fahatelo 450 €. Ny total hatramin'ny voalohan'ny volana janvier ka hatramin'ny 30 septembre 1450 €. Ny offrande cérémonie prévisionnelle 2021 300 €. Réalisé 252 €. Ny total hatramin'ny voalohan'ny volana janvier ka hatramin'ny 30 septembre 432 €. Ny totalan'ny recette tamin'ny 30 septembre izany ny 3 volana fahatelo dia 9 704,02 €. Toy izao indray kosa ny dépense ny fonctionnement. Dépense mois de juillet 4 853,72 €. Ny volana août 2 586,87 €.
Ny volana septambra 5627 € 65 centimes. Ny total dépense zany dia 13 068,24 €. Ny dépense amin'ny foibe sy ny fahatany mariana riavana fa ity natao ety dia miaraka tamin'ny 3 volana faharoa mbola tsy volo dia natambatra tamin'ity volana 3 volana fahatelo ity. Ny cotisation foibe 1532 €. Ny cotisation région 450 €. Ny aide pasteur région 600 €. Cavimac pasteur région 240 €. Ny total dépense tamin'ny 3 septembre zany dia nahatratra 13 068,24 centimes. Ny résultat tamin'ny volana 3 volana fahatelo iny zany dia nahita perte 3364,22 centimes isika. Fa ny résultat hatramin'ny 1er janvier ka hatramin'ny 30 septembre kosa dia manana 3132,02 centimes isika. So condition natao dia mbola sous réserve de vérification. Dia mankahiry mandrakariva ao tompo fa tsy foana tsekory amin'ny fikelezanareo aina. Amen. Mamerina ny arabantsika amin'ny anaran'ny tompo. Ho toy ny fanazavan'ny namana mpiara-miasa teo dia anazavantsika fohifohy ny toe-bolantsika amin'ny ezaka-trano. Ny toe-bolantsika zany tamin'ny faran'ny volana jiona 2024 dia mitetina 92 580,57. Raha ny tokony izy dia tokony misoratra ilay mifafana fa noho n'le forman'le tableau dia tsy mivoaka amin'ny ordinateur le tableau atsika. Ny souscription mois de juillet 2021 zay voaray dia 1270. Ny offrande mikasika ny ezaka-trano 858,10. dia ny don voaray mois de juillet 450 €. Io don io dia ao anatin'ny misy olona mpiara-miangona amintsika manome électricité. Dia grande collecte zay zany fa mivoaka le tableau atsika. Grande collecte PAE mois de juillet 80 €. Dia sous total ny recette-tsika zany 2658,10. Dia tsara koa ny manamarika fa tsika dia manana prêt zay mitetina 150 000 € zay alohantsika mandritry ny 10 taona. Dia io prêt io dia andoavantsika isam-bolana 1331,06 zay hitantsika misoratra isaky ny isam-bolana zany mandravatapotra ny tableau antsika ny amin'ny fafana. Dia ny dépense tamin'ny travaux amin'ny izay asa ataontsika isan-kerinandro zany tamin'ny mois de juillet dia 556,50. Dia hitantsika amin'ny tableau koa misy redevance diocèse zay mitetina 7700 €. Io redevance io tompoko dia alohantsika indray isa-taona zay mandrapahatonga ny fahafahantsika mandoa tanteraka ny vidin'ny trano dia mandoa ny 7700 € io tsika indray isa-taona zay alohantsika isaky ny volana jolay. Ny sous total ny dépense atsika zany mois de juillet 9587,56.
dia ny solde izay miakatra amin'ny volana oa dia 85 651,11 dia manaraka izany ao ny souscription volana o 1370 dia ny offrande izay voaray 521,10 dia ny don voaray 950 € izay nisy ny don nanaovana ny lacroix atsika. Pièce jaune voaray volana oa 657,97 izay pièce jaune voarayntsika tamin'ny hetsika izay nataontsika fa tamin'ny volana o zany le pièce jaune vao nisaina. Ny sous total ny recette volana oa 3499,07 dia tonga dia mandalo amin'ny mandrosan'ny dépense tsika 2244,33 dia ny sous total ny dépense atsika mois d'août 3575,39 dia ny volantsika zany farany volana oa dia mitetina 85 574,79 izay hitantsika ao amin'ny volana septembre. Souscription voaray volana septembre 1320, ny rakitra voaray ny ezaka trano 1236,40 dia ny don voaray 470 dia misy koa ny pièce jaune izay nisaina tamin'ny volana septembre 170 €. Ny sous total ny recette-tsika zany dia 3196,40 ny échéance près izay efa fantatsika dia eo koa ny dépense 3038,63 ny sous total ny dépense atsika zany dia 4369,69 ny tarihan'ny volantsika zany volana septembre dia 84 401,50 dia manentana antsika foana zany amin'ny ezaka izay mbola miandry antsika tsiraray avy satria mbola lavitrezaka ny miandry antsika dia an'Andriamanitra irery ihany voninahitra misaotra tompoko. À présent, nous passons au temps des offrandes et que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Contribuons à son œuvre pour ce moment d'offrande. Chantons le cantique 16. Oh
s'asseoir. Notre culte touche à sa fin et nous passons maintenant à la prière d'intercession. Mbola hiaraka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay eo, dera, laza, voninahitra no mbola atotra ianao. Ary fo feno fankasitrahana no entinay mivavaka aminao. Misaotra anao izahay no ny tombonandro mbola omenao anay. Misaotra anao no ny fidiananao anay tsirairay avy anatrika izao fotoana izao. Na ny nanatrika mivantana, na ny nanatrika tamin'ny zonony. Dia mbola misaotra anao ihany koa izahay fa afaka niombon-databatra taminao ka nanana anjara tamin'ny fanasanao. Misaotra no ity tranonao ity, satria raha tsy ianao tokoa no nanao azy dia niasa foana izahay. Ankinay aminao ny asa mbola ho ataonay. Ianao no hialo lalana anay sahady ny amin'ny fanatanteranay izany. Mangataka aminao izahay iray eo ny mba hitadidianay lalandava fa na mandalo zavatsarotra azy izahay na sendra fitsapana dia tsy atahotra satria inenina amby enimpolo sy telonjato ianao no miteny anay an'izany ka ampy ahatsiarovana isan'andro izany ny fialohanao lalananay ka ahafahanay hifaly mandrakariva, hivavaka tsy ampijahatra ary hisaotra amin'ny zavatra rehetra. Indreto izahay Jesosy eo, misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny fitahinao sy tambo isaina ka mety adinonay indraindray. Ampianary koa izahay Tompo ny mba hanaovanay lahara-pahamehana ny asanao, hikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao aloha ka mba hanampy anay ny zavatra rehetra. Ary mbola apetraka ampelantananao ny herinandro, ny andavanandrom-piainanay, ny fianaranay, ny asanay, ny adidy aman'andraikitray, ny fahasalamanay tsirairay avy. Fantatray fa mikarakaranay ianao ray eo, amafiso amponay ny fahatokisananao ka ny fiadanana sy ny fahasoavanao ane hitoetra lalandava aminay. Izany vavaka izany dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Ranay izay any an-danitra, mamasinana eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety atany tahaka ny any an-danitra. Mehoanay ny izay anasazahoanay, ary mamelany ilokay, tahaka ny amelanay izay mekoka taminay, ary aza mitondranay amin'ny fakapana. Fa manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ho voninahitra mandrakizay. Amen. Marana ny fotoanantsika izay efa lasa dia lasa nefa fotoana natokantsika ho an'ny tompo izany dia tsy ataontsika sanatria ho nenina hiaraka hitsangana ary tsika andray ny afatra sy ny tsodrano ary aorianan'izany afatra sy ny tsodrano izany dia hanao ny hira izay nofidin'ireo tanorantsika isika aoka tsisy hanao tsinotsinona ny atanoranao. Aza manay ianareo ka miteny hoe inona no hoaninay, na inona no hosotronay, na inona no hotafianay, fa izany rehetra izany dia katsainy jentilisa fantatra, nefa fantatry ny rainareo izay anan-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany, fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izany rehetra izany. Raha isy nitsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo, aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra aho, mampahery ianao aho sady mamonjy ianao. Eny mitantana anao amin'ny tanana akavanan'ny fahamarinako aho, hoy ny Tompo. Amen. Lugar,
mianatra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanamasina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony Tompo. Bon dimanche.